mila ho ampitomboana ho aminao ry havana ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray sy Kristy zokintsika. Alahady 12 ny volana novambra 2024 hibanjinantsika ilay lohahevitra eto amin'ny sahany 𝗧𝗀𝗵 manao hoe tsy ianao amin'ny fihaviany ny tompo. Fa alahady noho ny fandaminana eto amin'ny fitandremana satria tokony amin'ny heriny an'io no alahady nasionaly ny 𝗕𝗀𝗱 sampana 𝗕𝗀𝗱 manerana ny Madagasikara fa saingy noho ny amin'ny fandaminana eto amin'ny fiangonantsika fetin'ny taranaka amin'ny heriny an'io dia nafindra ho amin'ny androany ny alahadin'ny sympathie eto amin'ny fiangonantsika. Iombonantsika amin'ny fohy be ny sympathie ny fandaharana rehetra ary na ny teny izay angalana ny fampahirezana antsika androany amin'ny alalan'ny teny sy ny hira dia iombonana arak'izay hita ao amin'ny Marka 7:70 andininy 7:70. Io andininy 7:70 io no angalantsika an'izay fampianarana izay amin'ity androany ity ho fampahirezantsika ary ankalazantsika n'izany hoe andro ny sympathie eto amin'ny 𝗧𝗀𝗵 akady kely. Efa tomotra ny andro mitandrema miambena mivavaha izay ny baikon'i Jesosy Kristy ho an'izay olona miandry ny fihaviany ary ny zavatra manahirana ry havako dia izao tsy tahaka ny fandaharana any amin'ny fiangonana rehetra izany hoe andro ny tompo ka dia misy ora andro voatendry dia hiomana ny olona rehetrarehetra ka dia hoe anjaran'ny sympathie amin'io fotoana io ny mametraka ny olona mandray ny olona mandamina ny fiara tsy tahaka n'izany ny fihavian'i Jesosy Kristy fa ny tena manahirana amin'ilay izy ary ny mampatahotra sy mampanahy amin'ilay izy ry havako dia izao ho tampoka ny fihaviany tsy misy fotoana voatendry fa izao famantarana ny nomen'i Jesosy Kristy any aparany any dia hisy andro mahory fa ny olona aninona ozy izy ho tia tena dia miangavy anareo amaly an'izao fanontaniana izao amin'ny eny sady tsy. Raha famantarana ny nomen'i Jesosy Kristy amin'izao fotoana izao ve ataovy mafy ny valitenareo tia tena ve ny olona amin'izao fotoana izao? Ny olona ho tia vola koa any aparany any, tia vola ve ny olona amin'izao fotoana izao? Hifarana treo aloha ilay famantarana ary raha izay ny famantarana ny farany ary izao fotoana izao ve sa tsy farany? Andro farany izao ry havako ry mpivahiny sao dia variana ianao fa efa tomotra ny andro mpivahiny. Țăi,
Mitandrema ho 𝗧𝗀𝗃𝗃 ny antony fampitandrema ny 𝗧𝗀𝗃𝗃 dia amin'ny lalana anao tsy mandeha amin'ny lalan'Andriamanitra misy ny fampianarana fitaka ary ny tena loza dia zao mandeha ny an-dalana eny ianao dia miteny ny olona hoe faran'izay tsy hita efa ela ihany ny tenenana an'izany fa efa tsy avy izay zany faran'izany tsy misy tsony. Misy mampianatra hoe ny farandronao dia amin'ny fahafatesanao ary misy ny fiangonana mihitsy ny ara-tena tsy mino an'izany hoe ho avy 𝗧𝗀𝗃 ary ho avy izy tsara haka ny olona rehetra izay nino azy ary tsara kosa ireo izay tsy nino azy alefany amin'ny afo be. Mitandrema ho 𝗧𝗀𝗃 ary isika ry havako manoloana an'izay fiandrasana ny 𝗧𝗀𝗃 izay inona no ataonao? Lalana roa ihany ampianarin'ny tompo antsika izany, na ray ianao ho voaray any amin'ilay paradisa soa satria nino an 𝗧𝗀𝗃, na ray ianao avarina any amin'ny afo be satria tsy mety nandray azy ary tsy nino azy. Ho aiza ianao? Ary inona ny hafaranao? Fanapahan-kevitra avy any anatinao ry havako no anentanan'ny 𝗧𝗀𝗃 ianao mitandrema ho aiza?
Ny mampiorokoditra an'Andriamanitra asa ianao raha mahatadidiny mofonainantsika omaly. Fa tao anatin'ny mofinaina dia hitanao ny alahelon'Andriamanitra 𝗧𝗀𝗵𝗃𝗃𝗏 manomboka eo amin'ny Andinin-Tsoratra ka hatramin'ny 𝗧𝗀. Ny zavatra nambaran'Andriamanitra teo dia hoe tsy mety miverina ny olona, tsy mety mba tonga saina na dia efa tenenina raha hoe efa akaiky any ny farany. Tsy malala ny fotoana ny olona, dia nanome ohatra mihitsy izy ny amin'ny vanobe. Ny vorona raha malala ny fotoana, ahoana hozy izy ilay hira? Vorona samo malala mody, refinjay mito
tona ny ora-pahavaratra. Fa rehefa tenenina ny olona ry havako ny zanak'Andriamanitra, rehefa tenenina hoe efa akaiky ny farany, tsy mahalala mody amin'Andriamanitra izany izy. Variana mikikitra amin'ny sitrapony, variana manao ny daniny kibony, tsy mety mahafoy izao tontolo izao. Izany mampiveritra aina an'Andriamanitra ankehitriny. Ary ianao mba ahoana? Mba mahalala izao fotoana mety hodiana izao ve ianao ry havako? Ambaka ny vorona ve ianao ka rehefa midona ny orana malaky miolomay izy mandeha mody? Fa lozana eny anjoanao hoe, lozana eny anjoan'izay rehetra tsy mitandrina ka tsy malala mody ho any amin'Andriamanitra. Fa miteny amiko aminao Andriamanitra, mody amin'izay. Satria Andriamanitra mahalala ny fotoanany, ary matoa izy mbola tsy nanapitra an'izao tantaran'izao tontolo izao. Mbola tsy tiany ho very izay rehetra mbola tsy tapa-kevitra androany. Aoka hiova fo ianao ry havako, fotoana mety izao. Anarianao ny lasanao hiovanao pejy vaovao, ary mba olom-baovao ianao. Raha olona tena manaiky tokoa fa efa atombotra ny fotoana, tsy mipotra intsony ireo toetra izay araran'ny tenin'Andriamanitra. Miavonavona, mandoka tena, ho tia vola. Inona ny zavatra mitranga eto amin'ny firenentsika ry havako? Zavatra mampijaly, ary tena hitantsika tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra be dia be, na ny ataon'ny mpitondra, na ny ataon'ny vahoaka, na ny ataon'ny kristianina, tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ary sao mieritreritra ianao fa aty am-piangonana dia hoe ho voaray any an-danitra. Fa ny faharesen-dahatrintsika tsirairay avy andeha hitsena sy hiatrika ny fitsaran'i Jesosy Kristy, tsy miankina amin'iza n'izy izany. Na iza mety ray aman-dreninao, na tahaka ny ahoana ny fahamarinan'izy ireo rehefa ianao ny tsy tapa-kevitra nanolo-tena ary nandray an'ny tompo, tsy voaray ianao androany ry havako. Fotoana hanariana ireo toetra maloto, na sika samy ato anatin'ny fiangonana arane, petsaka ny fampiatsara velatsia, na ny any atokantrano, na ny mpiray-tapo, naiza ahitanao faratsiana toetra efa tokony hariana izany. Fa fahavononana hitsenan'i Jesosy Kristy izao, izany tokony hibahanao anatin'ny saintsika, ka tokony haritsika izay rehetra toetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Niova fo. Ary mino aho fa ianao ihany koa dia hanapa-kevitra hiova hanaraka ny Jesosy Kristy, hamono fonao hidirany handray ny famonjena. Fa tara loatra raha efa tonga Jesosy Kristy vao andohalika hibebaka ianao hoe ve tena marina fa ho avy ianao ry Tompo, amin'izay fotoana izay tsy misy tsony. Nindra fo fa ho avy izy hiseho amin'ny endrika mpitsara ry havako ho anao. Raiso Jesosy Kristy, voainy fonao, niova fo. Funny
Ny hafatra anankiray ry havako izay nasain'ny tompo atao eo am-piandrasana azy miambena ianao. Ianao izay resy lahatra ka niova fo, tady Jehovah, Satana mbola hikitika anao ary tsy hamelanao hatramin'ny farany. Aza mety ho fitahana ianao, fa ny mpanao ratsy, ny mpiteny ratsy, ny mpisotro toaka, ny olombetaveta, izany tsy andovan'ny fanjakan'ny lanitra. Aza mety ho fitahana ianao, fa amin'izao sisa rehetra izao mpanjiny ny fihavian'i Jesosy ary amin'izay rehetra tao. Tsarovy, fa mbola ho tsaraina ianao amin'izany rehetra izany. Aza mety. Hey
satana rofana remaditra pakavatina repandai marantra tsy tafitany andahanitra mpanambaka sy mitendratsy repanandro sy mpanosy ny pierina sy ny pialina de tsy mbandovala hanitra efa matoy zany hiaretalo sange efa nosasa taminirany so efa no amaninina efa no amasinina taminirany ray sinisa nakasinifana taminirany ray sinisa nakasinifana Mitandrema azamety hatalaina hambakain'ilay satana refa nofetsy ny olo malanga papirafy zangatsanga ny mpimamo sy mpisotro toga tsy andovany lantraka haka pangalatra sondro sy ala 𝗕𝗵𝗵𝗃𝗶𝗵𝗵 𝗕𝗵𝗵 tsy mifankaty tsy andovany lantrakory efa matoy zany hiaretalo efa nosasa taminirany so efa no amaninina efa no amasinina taminirany ray sinisa nakasinifana taminirany ray sinisa nakasinifana
enina taminao voalohany hafatra ny baiko omen'ny tompo eo am-piandrasana azy. Ny tokony ataonao dia mitandrina, tandremo sao voavilivily ny lalana, efa nisoritan'ny tompo anao, dia ny fitandremana ny fitsipiny, tazomy mafy ny finoana ary tany mafy ny tenin'Andriamanitra, izay ihany no arahanao. Faharoa manaraka izany, miambena, atongotra ny andro. Tsy fantatritsika ny orana ny fotoana, tsy voatondro mazava izany, fa ho tampoka ny fihavian'ny tompo. Ka raha eo ampanaovana ny asa ratsy, eo amin'ireo toetra ratsitsika ny tonga jesosy Kristy andeha ho aizany miafaratsika. Ary farany ry havako, ny hafatra izay omen'ny tompo, baiko izay omen'ny tompo, araky ny marka ihany, dia mivavaha. Izay ny namaranany jesosy Kristy an'io hafatra izay nataony tamin'ireto vahoaka an'Andriamanitra reto. Mivavaha mandrakariva, gaza mitsahatra. Mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Raha tapa-kevitra ianao androany, niova fo ianao androany, namadika pejy ianao androany, tadidio fa tsy ampy ny androany. Fa mitehiriza 𝗧𝗀𝗗𝗥𝗜𝗔 ampirehitra mandrakariva ny finoanao an' jesosy Kristy ao am-piandrasana azy. Mitandrema mandrakariva, miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady izay arapany. Mivavaha ary aza mitsahatra. 𝗧𝗀𝗵𝗃𝗶𝗺 zanaky ny mazava, anampy ireo baiko izay efa nomenanao hatramin'izay, toy ny hoe aoka hirehitra ny jironareo, miorena tsara amin'ny finoana, mitsangana miazava, dia omenanao koa izao hafatra izao eo am-piandrasana ny tompo. Mitandrema, miambena, mivavaha. Izao sy anao ry havako, tsy afaka ary tsy afa-miala hijery fotsiny ny firenentsika amin'izao fotoana izao. Tsisy miafina amintsika fa na dia ny ankizy madinika, na ny tanora, na ny antitra, dia miresaka ny amin'ny ahoana ihany eto amin'ny firenentsika. Mivavaha ry havako, eto am-bavaka izao firenentsika izao, fa ny zavatra tsy haintsika tao hain'Andriamanitra. Mivavaha ho an'izao firenentsika izao, ary ianao sampana mpanazava stily, dia anisan'ny tena tezain'ny tompo amin'izany, hiasa ho an'ny firenena, ho hiasa ho amin'izao fibeazanareo ao anatin'ny sampaty izao. Tadidio anjara andraikitrao ny mivavaka ho an'ny firenena. Mazotory havako, mamangy ny fiangonana, rehefa tenenina hoe andao hivavaka, andao fa misy an'izao any am-piangonana, aza tamana amin'izao tontolo izao intsony, fa izao tontolo izao mpamitaka anao, tandremo sao voafitaka. Mazotoa miara mivavaka, mazotoa miara mifaly aty am-piangonana, fandraindray isika ry havako, ny akamotsika mamonjy ny fotoana aty am-piangonana, mamitaka atsika ary voasarika amin'ny zavatra hafatra isika. Androany hariva manentana anao ihany koa izahay, hivavaka ho an'ny firenentsika, hijery ny atao hoe fampisehoanany amin'ny fihavian'ny tompo, dia manentana anao ihany koa izahay, satria fiarahantsika rehetra miombona amin'ny sampaty izany, etsika izay ataon'izy ireo hibeazana ao anatin'izao 𝗧𝗀𝗵𝗃𝗶𝗆 izao. Manentana anao amin'ity hiram-bavaka farany ity, mba tonony ao anatin'ny fonao Madagasikara, mifona ho an'ny mpitondra, ary engane mba hoe noho ny tompo ny vavakantsika, fa ahoana ny faran'ny taranaka ny ariana, ahoana raha tsy eo jesosy Kristy mamelany nosinay.
vahaoreny olana Jesús